no tena mijery marina ny tombotsoa vahoaka, ny tombotsoa ny Madagasikara, ny tombotsoa ny firenena. Iza ny tena mijerijery amin'ny entana, iza ny tena tsy te hanatana ty gouvernement ity. Ny tena mijery taminay hatramin'ny voalohany fa nanaiky miary tatana, efa nanaiky miary mitondra ny firenena ity raha tonga zay ny vaholana, satria tsy kena nanotaka maina ny vahoaka malagasy. Ka zay no mahatonga anay tena ankehitriny hoe manolotra an'izany sosikevitra izany no hoe anaovana an'izany fioman'izany amin'ny andro vidéoconférence. Ary zavatra mbola hafa hoteneniko azy dia tsy atao vidéoconférence tsotra fotsiny fa afaka mivata amin'ny manjery amin'ny TVM, amin'ny NNM, ary afaka alainy ny chaîne privé rehetrarehetra eto Madagasikara izany diniko zany, satria efa ao anatin'ny transparence tiky zao, ao anatin'ny mangarahara ka tsisy tsony zavatra tokony no afeny fa mafana hoe ny vahoaka Madagasikara manontolo ny zavatra misosa ny zavatra dinihana ao anatin'ny reny fahdinihana izay tokony atao zavatra tokony misy reny. Afaka ataotsika zany na ao anatin'ny fahamainana mandeha afaka piso amin'ny alabi ho avy zao. Afaka ataotsika manomboka amin'ny folo maray fa raha tonga amin'ny fito hariva amin'izay afaka manaraka daholo zay olona te hanaraka an'izany rehetrarehetra zany. Avy eo moa mba tsy hamenda fihavanana ny fandaharam-potoana ny télévision na malagasy na radio-pirenena malagasy dia afaka atao tsara zany. Raha tonga tsy tsisy zavatra tapaka dia afaka andraina mitohy zany rapitso na ny rapitsony. Zay no zavatra tiana mara fa tsara ihany no manetaka fa dia ny fanovana zay ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy tanterahana ary tsy maintsy ataotsika. Ao anatin'izany fanovana zany dia ny zavatra anatarana dia tokony mba ho teknisiana manana takefy majotana fa tsy olona anakotana, tsy olona volona fotsiny misokatra ny tetezanity, tsy olona volona angalatra ao anatin'izany fitondrana tetezanity zany, satria tena manokana dia hijo ary ba ary tsy araiky hoe hoviraviraina ary zany raha zany ny eritreritra reo olona sasasasany dia tsy hoekeny zany fa dia hijo hatramin'ny farany iaho an'izany no tena raina. Zay no tokony atao sy fapetraka ary indrindra olona mananja ny sotoavana malagasy. Inona raha tsika teo inona raha namanontony ny fanavaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina teny Ambohitsirotra. Taoriany iny dia nisy valandresaka niarahana tamin'ny mpanao gazety nametra mpanontaniana ka anisan'ny songadina tamin'izany ny hoe raha toa ka tsy tanteraka araky ny heverana azy ny fandaharam-potoana rehetra izay nitapahana tany Maputo avy eo ny afara tany Addis Abeba, iza no horaisina ho tompona andraikitra. Maromaro ny fanontaniana, eo koa ny valim-panontaniana napetraka, valim-panontaniana natao amin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny mpanao gazety. Ary raha toa moa ka hoe misy ny sazy amin'ireo firenena avenivelany amin'ny fiombona be raisam-pirenena dia iza no tompona andraikitra amin'izay. Ny andinindininkasika izay raha tsika amin'ny Bertrand Nanaivmanana sy Armand Lespra ary Fraisantsoa Andriamampiantona araky ny feo avy any ambadika dia mbola tsy vonona ny vaovao mikasika izay fa arahantsika rehefa avy eo ihany fa mbola eo am-panomanana azy Bertrand Nanaivmanana sy Armand Lespra fa ny lafiny teti-bola 7 no anizatsika ny fotoana tsy maintsy vita amin'ity farany taona 7 ity ny teti-bola ny taona ho avy izay ny ankapobeny ny tapaka tamin'ny atrikasa ny rahan'ireo minisitra sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra tetsy amin'ny ministera ny teti-pivoarana etsy Anosy tamin'ny tolakandro teo ka amin'ny taona 7 dia homena vana bebe koa ny politika ny fitsidihana sy ny fampianana ny fandaniana ary fiatrehana ny fifidianana iry Rakoto Malala sy Marc Rakoto Malala. Tsy maintsy mivoaka alohan'ny faran'ny volana Desambra 2024 izao ny teti-bolam-panjakana amin'ny taona 2024 ahafahana mampiatra azy afy andohan'ny volana Janoary ho avy izao io.
entitra ny ministry ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny teti-bola ery ratsoanary mampianina nanambara izany tamin'izao atrikasa fandrafetana ny lalàna mifeny teti-bola 14 izao hiazaka zana ny fandrafetana azy hoy ity tompona andraikitra voalohany eo amin'ny volam-panjakana ity satria mandeha ny fotoana efa vita ny volavola na cadrage tsy maintsy raisina ny ndraikitra ho ihany ny ministry ny volam-panjakana raha minafy atao hoe fandehandrara atao hoe normal zany dia io zany le rafitra législatif zay tokony andany ny teti-bolam-panjakana dia ao zany ny CSP raha am'izao rafitra misy avy amin'ny charte Maputo dia ao koa zany ny congrès de la transition ka raha tahiny moa zany tafatsangana tsakasy andavan'ireo raha tahiny ka afaka mivory izy ireo mandany ny loi de finance dia arahabasoa arahabatsara zareo manao an'izay fa raha tahiny kosa tsotratra le izy satria raha pitsy anletsika dia famitra voalohany volana décembre ohatran'ny asa saina ihany izy ay amin'ny fanosany teo dia raha hoe raha taraiky le izy aloha raisina andraikitra tsy maintsy zay le lalana faharoa zany hoe amin'ny ordonnance le izy fa raha ohatra hoe vita amin'ny lalana voalohany le izy dia arahabasoa arahabatsara fa raha tahiny tsy vita le izy dia manolotra sosokevitra zay hoe par ordonnance tsara anaovana le izy misy ny firafitra ny teti-bola 14 tsy maintsy ena ny fandaniana dia mbola ao anatin'ny politika ny fitsitena isika ao anatin'izany ny fisin'ny fandaniana momba ny fifidianana nefa koa dia mitantaratra ao anatin'izany toekoly zany izay tetika entina anarenana toekarena hoe lafiny relance zany ko dia arak'izay FDP zay no nandrafetana io teti-bolam-panjakana nitondram-panazavana tamin'ny antsipriany teto ny tontolon'ny volam-panjakana tamin'ity taona 7 ity aotra faingo eniny isanjato ny arkarena raha 7,5 isanjato no ny vinavinaina tamin'izao taona 7 izao ny ireny krizy ireny na izany aza sambany kosa no voatany na voafe ny fitanga ny vidim-piainana 7,3 isanjato io amin'ny taona 7 everina hiakatra 2,1 isanjato ny arkarena andrasana arak'izany ny voany teti-bolam-panjakana 7 amin'ny fomba ofisialy na raha tsika tamin'ny voalohany vaovao moa ny fanambaran'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina teny Ambohitsirotra amin'ny hoe tsy hankany ivelany amin'ny 3 Desambra ho avy izao fa araka nambarantsika tokoa dia nisy valandresaka niaraka tamin'ny mpanao gazety mikasika iny fanambarana iny ka ny anisan'ny fanontaniana napetraky ny mpanao gazety hoe iza no azo tononina ho tompon'andraikitra raha sanatria ka misy ny sazy no nisy fahatanterahan'ny fandahara-potoana araky ny ivelana azy tany Addis Abeba ny vaovao mikasika izay raha tsika amin'ny Bertrand Naivomanana sy Fraisan-Tsoa André mampiantona ary Armana Espera le mouvance anankitelo izay nivoateny amin'ny karotona amin'ny anankitelo ohatran'ny efa nanome valiteny ihany an'le vidéoconférence ka raha tany ity zany zareo ka andeha hoany Maputo ihany zany anao an'le izy dia ahoany ny fipetravan'ny fitondran'ny tetezamita raha toa ka manana ny fotoana manana ny otimanana oentina hiasika an'izany reo mouvance anankitelo satria moaraka mazay to dia amin'ny tena tapitra ny négociation fa nefa en phase de mise en œuvre tsika hoe ahoana ny anatanterana zany zavatra tapaka tany Addis Abeba zany izay ngamba nitsika tsy afaka anakana am'zareo any fa atao jusqu'à teo any dia afaka makany fa izay dia afaka atao vidéoconférence dia izy telo mouvance telo zany Maputo fa ny mouvance Andry Rajoelina na président de transition dia mijanona aty Madagasikara mivarotafa sy mpadinika